amin'ny fifahiny indray no androsoana tontokatrantsika ny amin'ny teny ity fampianarana larana fafily moa zany lasokely mivariny akanjo fa ho avy any visy mangatsika be any larana fafily moa fasivy ambin'ny folo larana fasivy ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ny lohateny fampianarana moa dia hoe Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly zany mahatonga saina ka tena mba ianao tonga saina mihitsy fa tonga ely ahy teny marina aminao. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano larana fa sivy ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity manona ny hatsarany Ehosoany izay mendrika rehetra ary ny fiadanany Ehosoany amin'izay rehetra mandray ny teny. Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly fa maninona no natao an'izany? Ozana hoe tena inona ty teneninao Elia? Raha tsy miteny an'izany Elia dia miara-mandainga ohatra anareo, sanatry nefa zany. Elia zany tsy mpandainga sanatry amo zany, mpiteniny marina izy ary mpilaza ny hafatra ny dada Iavasy Ehosoa izy. Ny endro mahita ny loza ka miery ny adala mandrosoka avo anjahanareo mba tonga saina. Fa naporofona fa mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy na Jesoanao io. Nampanotanao foana io hatramin'izay. Tsy azonao lavina zany. Kana teny hoe tsisy azanona nga mbola mandainga fanimpiry indray ianao zany amin'iny indray. Iza no tsy nilaza fa mpanotra daholo izay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa. Ny mpitondra fivavahana tao aminareo ny lehibe iny aty amin'iny ny rakim-peo aty ny arsiva ny teny zareo fa tsy mba fomba ny Elia amiko mamoaka an'ilay teny fa tsy mety aminay zany, tsy mety amin'ny Elia zany. Fa ny teny zareo tao anatin'ny fandarana mazava be. Teny izy hoe tena mpanota daholo ny olona tsisy afaka amin'izany atao hoe hafahotana zany fa tsy maintsy manota, tsisy lavorary. Nefa antsika dia mahafantatra fa aoko nareo ho lavorary na ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'irainareo izay ny amin'ny lanitra lanitra. Andolo vaketsika aloha izay. Ohatranao hoe ohatra no mitohitoy amin'ilay fampianarana toy ihany ka izy koa ohatra mitohitoy fa tsy hoe mitohy fa samy manana ny azy mihitsy. Lao vaketsika aloha bokin'ny Matthieu. Matthieu toko fadimy andininy fahavalo amby efapolo no vaketsika aloha. Matthieu 5:48. Dia izao ny voalaza eto hoe Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra lanitra any an-danitra zany. Any hoe mila tanteraka zany nareo izay ny tenin'ny dada Iavana. Satria za tanteraka dia koa nareo tanteraka. Aiza zao izay misy miteny hoe aoka ho mpanota nareo fa maha olombelonareo dia mbola mpanota nareo mikomprendre zany io Andriamanitra nareo io fa izy no tanteraka fa ianareo tsy maintsy mpanota. Mba avay kely izay misy an'izay teny izay fa tsy misy an'izany aho fa ny misy eo dia hoe aoka ho tanteraka ianareo. Fa raha tsy zany nareo tsy mahazo makany amin'io Andriamanitra tanteraka io. Zava-misy nefa ny 2 taona zay ny mpivavaka miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa mpiaraka amin'io Andriamanitra ivavahana io nanomboka tamin'ny izay nivoahany io anarana tsy izy io 2 taona teo zay mandraka androany milaza daholo fa mpanota nareo. Mpitondra fivavahana miteny hoe mpanota izy, nareo mpivavaka miteny hoe mpanota izy. Avy any amin'iza ilay mpanota aloha ndao jerevantsika. Avy any amin'iza ilay mpanota. Satria izay niaraka tamin'ireo zany dia mpanota. Ny loharano sotroinareo zany fahotana. Fa iza ny tompon'ilay fahotana satria izay miaraka amin'i Jesosy io dia mpanota daholo. Izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany Jesosy mpanota nge zany ny dikan'io tomponareo Tsy Jesosy mpamonjy tsy izay mihitsy fa Jesosy mpanota. Slogany mitsizy mihitsy zany resaka hoe mpamonjy izy hoy ahoana raha namonjy izy tokony tsy manota nareo. Fa matonareo manota tsy namonjy anareo zany izy. Zany mampisoloky an'io tomponareo pisoloky iny. Ary mpandainga ary mpamitaka. Lovaka itsika ny Soatra Masina Jaona 1:7. Ianio nge tendiny Jaona 1:7 andininy fahavalo. Miara mahita antsika ny tena izy. Jaona 1:7 andininy fahavalo.
izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manotatra amin'ny voalohany zay le izy ary zay rehetra mpanota dia avy amin'ny devoly ny olona manota dia avy amin'ny devoly ary ny devoly manota dia avy any amin'ny devoly automatika ary Jesosy nampanota olona foana hatramin'izay avy any amin'izy izy dikan'izany fa zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly izy ny soratra masina avy any amin'izy izy zany mazava ny soratra masina hoe raha tsika mijery io nene izy fa zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly ny soratra masina tsy zany namorona fa raha tsika mahita io avy aiza io Jesosy nareo io avy aiza io Jesoa nareo io mahitsy be ny valiteniny Elia avy any amin'ny devoly io satria nampanota anao nampanota anareo rehetrarehetra zany tsy mahatompony soratra masina an'io fa raha tena tompony soratra masina io afaka ny fahotana ohatra nataony Eliaza daholo zay miaraka amin'ny Yehosoa tahaka an'izao ataony Yehosoa zao izy fa ny nareo mpanota daholo dia jereo le mpanota amin'izay ny miaro an'le olona tsy hivoaka tao amin'ny tao zany ngema sistemana devoly any izy ary marovany devoly le olona tsy sy alo amin'le mampanota anazy mba ho atsipy any amin'ny ely miaraka aminazy mba tonga saina arovany devoly mihitsy le olona ho mpanota ohatra anazy eo foana aza mety miaino ny teniny zany Elia zany aza miaino an'izany Teleasafefa Radiosafefa zany aza miaino an'izany Ahosoa Yahava zany aza miaino an'izany nareo satria zay miaino an'izany afaka amin'ny fahotana dia tsy tiany asakasaka anao na mbola hiary devoly ihany ianao na no avocat du diable foana ianao fa zay mpanota dia avy amin'ny devoly na mpanotanao foana izy roa arivo taona avy any amin'izy izy vakio soratra masina io fa ny devoly manota hatramin'ny voalohany ary zay manota dia avy any amin'ny devoly avy any amin'ny devoly zany hoe ianao zany avy ao amin'ny devoly no nivoaka ny dikan'izay mazava ho azy zany fa Jesosy zany ilay Jesoa dia avy ao amin'ny devoly izy no nivoaka mazava io soratra masina io ary tsy azo tapenana tsy azo naonaovana iny soratra masina io ianao maholy ianao mangina fa tsy Andriamanitra nataonao mangina amin'izay roa arivo taona nampanginareo ny Andriamanitra io fa tonga Elia hitsangana andravany fahavalony io Yahava io izy ianao rery ve zarery ka zarery mihitsy teny zarery mihitsy ary tena sahatra amin'ny fahafatesana zany Elia zany ary sady tsy manaiky hatramin'ny farany zany Elia zany sady tsisy namana tsisy nizaniza fa izy rery no mandefa an'io teny io ary izy rery no miambina an'io teny io izy rery koa no miaro an'io teny io ary izy rery no miaro ny voninahitra ny dada Yahava ary izy rery no miaro ny voninahitra ny Yehosoa izy rery no miaro ny raha ny Yehosoa lasaka tony azy fijaliana ary tsy maintsy ho averiny hatramin'ny farany zany tsy maintsy hongotany Elia am-pelantanany devoly zany rehetra sandoka nataony zany tonga Elia andrava ka tsy moramora nanaovan'ireo olombelona zao fanambahinana io Andriamanitra ny Abrahama io mirary soanareo tonga saina daholo nareo tonga saina ny endry mahitany loza dia miery fa ny adala kosa mandrosika vo dia nio tsara io teny io fa izao no nisehony zanak'Andriamanitra kosa nefa izy dia ny andrava ny asan'ny devoly ny tena zanak'Andriamanitra zany tahaka ny Zoely atonga aminareo zao andravan'izay asana devoly zay andravan'i Jesosy ary andravan'i Jesoa amin'ny alalan'ny teny aloha ny voalohany indrindra ho avy ny loza ry Jesosy irahako ianao ndana foa ny problema raha mahavita mamahany io ianao zay efa fantatra anao fa mandeha any izy any hitako amin'izay le mivavaka aminao zay hitonatonanao any aminao imenao amin'izay Elia imenao Elia alefaso amin'izay ny fahagagananao re mba hiandrasanay amin'izay le fahagagananao mba alefaso amin'izay ny hoe zatra fitanao fa ho avy eo efa ina ty teneninao ty zay da natan'io Jesosy any aminazy manontany ina zany teneny Elia zany adversaire zany Elia zany dia fantany daholo ny zatra teneniny Elia avendrana ny mpifahavalo rehefa tsy mifankafantatra zay zao mahafantatra ny devoly hainay daholo ny miaramilany izy ny vendrana rehefa tsy mahafantatra ny Elia vendrana ny adversaire rehefa tsy mahafantatra ny fahavalony ianao ve hiady raha ohatra ka tsy hainao ny fahavalonao fa matoa izay miady fantatray ny fahavalonay ary taizako mihitsy nafantarany ny Elia tena izy
otifanina fotsiny reo devoly de mpandainga sady rainy lainga jereo io nanaovany ianareo e mpandainga rainy lainga mifamitaka zao rehefa kitsika ndray fa tena jesosy ake ka mpiaray miasa amin'ny devoly e avy any amin'ny devoly ange io zao rehefa kitsika ndray ny tenin'Andriamanitra ianao ary teny Joshua John 8:43-44 John 8:43-44 John toko favalo andininy fa 43 dia ny 44 zany nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo eto zany olona tsy mety mihaino ny teny Joshua mihitsy io teneny io ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana hoe mody fanina mody tsy mahalala ohatra nareo ao tontoko hatrano mody fanina tsy mahalala io nefa ny hainareo ihany ingeny izy fa zay le avinavina e petrao ny avinavina eo ihany toy izy atsika ihany ny teny ao anatin'izany nefa 9:7 ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao ahoana moa no mahadevoly ny rainao ara izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria aminazy dia tsy misy marina raintsika ohatra amin'izay ny nanaovan'i Jesosy ianao ahoana mavy any amin'ny devoly any io efa nytenenina fa hoe zay miaraka amin'io Andriamanitra iavasy Joshua io tsy manota intsony fa i Jesosy kosa ry miteny hoe tsy maintsy manota e avy any amin'izy izany dikan'izany satria manohitra ny teny marina tsy mety mipetraka amin'ny marina mihitsy izy jereo amin'izay eo ataony hoe aporisianareo tsisy an'izany marina zany e tsy misy an'izany lavirary zany e tsy possible aminareo mihitsy izany tsy possible aminazy satria izy efa mpiaray miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly izy lozika be ny ataony dia ianao koa manoto oatra anazy dia ianao koa amin'izay tsy tonga saina ianao iny tsy tonga saina ianao zay olombelona miaraka amin'io Jesosy hoe ianao ny tsy tonga saina fa nisoatra masina efa mahitsy be mihitsy miteny fa avy any amin'ny devoly io ianareo avy tany amin'ny devoly ianareo ka izay sitraken'ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha miteny eny aho hoe ozy ny teny io Andriamanitra hoe aza manao tentsony zay zao no izy zay fa i Jesosy le miteny tsy marina kosany i Jesosy zay miteny zavatra tsy marina kosany dia miteny hoe manotaka ambony fa mibebaka rehefa avy eo zay eo amin'izay zany famitana nataon'i Jesosy taminao avy any amin'izy izy dikan'izany satria ny teny marina hoe aza manota intsony John 8:11 zao avaka itsika ny teny dadayavahy John 8:11 teny Joshua John 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Joshua za koa tsy manameloko anao mandeha any ary amin'izao sisy zao aza manota intsony zany le teny meny Joshua an'le olona zay hoe amin'izao sisa manaraka zao miteny aminao mihitsy ny hoe aza manota intsony ianao zany ny teny famarinana zay aza manota intsony i Jesosy kosa ny ary miteny hoe maha-olombelanao dia tsy maintsy manota ianao ka tsy misy an'izany lavirary zany ma tsy maintsy manota ianao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo zay misy ten'Andriamanitra miteny an'izay ny famelan-keloka dia indre mandeha no nomenanao dia tsisy tsolo taorianan'iny zay le raha mibebaka ny olona dia mahazo famelan-keloka izy dia aza manota intsony aorianan'iny taditio izay teny zay raha nanao ny tsy mety ianao dia mahazo famelan-keloka ianao fa indre mandeha ary mipetraha ianao amin'izay ohatrany hoe fianao zany tena tsisy kianina mihitsy voalazanao fa raha ohatra ny hoe nisy kianina tsy niteny an'ity teny ty fa mba lasa koa nanao nataoko tany fa tsisy kianina zany Elia zany mitovy amin'ny dadany izy dadany Yahava ary le zokony izay tiany naniraka anazy Yahosoa tsy misy tsiny ireo Andriamanitra anankiroa dia tahaka izany koa Elia tsisy tsiny tahaka anazy fa raha nisy tsiny izay tsy hitondra ny teniny dadany zokony aiko ina moa no teneneko zay raha zany misy tsiny mpanota ihany koa fa tsisy tsiny izay tahaka anazy naniraka anay voninahitra anazy mianaka mandrakizay tianay be mihitsy ny dadanay tiany Elia be mihitsy ny dada Yahava sy Joshua bizo be zany manao bizo ny Andriamanitra tiana ve tsy ho atao bizo aminao zany mahadevoly ny devoly tsy tia manao bizo ny Andriamanitra marina izy
fa ny avy any am'lanitylanta manao bizo alenaniraka anazy mily foa mihitsy ny azany ho any dadanay malanay aiavasy eo soanay voninahito nazy mianaka mandrakzay jereo am'izay sary za koa tsy manameriko anao izy eo soa mandehana ary am'izao sisy zao aza manota intsony ianao jereo am'izany sasany ike aza manota intsony efa ianao ty nampanotainy impiry zany no pirofo fa tsy izy le miaraka aminao ny rahana de volo le tomponao io tonga ho any andravana an'izay tsy ekena tsony ampy zay roa arivo taona nandefasana olona any amin'ny elo zay fa rehefa tsy teo any amin'ny lanitry lanitra de adalàlao ny ianao aza mandeha rehefa tsy tendeha fotsiny anao fa tsy azonao sakanana tsony no marina ary aza manakana so ahita tantara am'izay orinany zao roa arivo taona ianao nanipy olona any amin'ny elo foana tsisy manaiky an'izany tsoe ary ny tompony zao fampianarana zao mihitsy ny tsy manaiky lay miteny hoe aza manota intsony zay tompony zao fampianarana zao le andriamanitra miteny hoe za lay aiava tsy ty fahotana tsy miaino mpanota tsy foekory ny tanako fa tena lava tsara mihitsy ary mahavonjy ary tena mahavita fanavotana ho an'io ka aza manaonao foana mihitsy ady efa lazaina aminao mihitsy zany fa tsara zany aiavasy ao soa zany faratampony tsara izy ka ny teny zany de mazava be hoe avy any amin'iza zany ty jesosy ty avy any amin'ny devoly izy mpiara miasa amin'ny devoly izy manipy anao makany amin'ny elo nataony mpanota foana ianao nefa de zay mpanota de avy any amin'ny devoly vo nyvakitsika teo foana izy ary matoy izy mpanota avy any amin'ny devoly izy ary zay niaraka tamrehetra nanota avy any amin'ny devoly izy nydikan'izany mazava ho azy aza miteny hoe ka manao fagagana koa zany izy fa izy amin'azy afa tsy manao fagagana ny devoly andeo vakitsika tsara ny soratra masina fa tena mpanao an'izany fagagana zany mihitsy raha zany devoly zany Korinthiana Tesoniana faharoa toko faharoa andeniny fahavalo sy ny fahasivy vakitsika amin'ny anarany Erosoa Tesoniana faharoa toko faharoa andeny fahavalo sy ny fahasivy ary dia aseho le tena mpandika lalàna zay ho levony Erosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehony fiaviany lay mpanota zany teresahana ty ny fiaviny le iny fa le iny le ty zany dikan'izany devoly zany tsy amboniny zany tsy mila atao ianao ny devoly le ty hoe lasa lahy makany devoly tsy atao hoe enao etoetony fiaviny le iny de araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra any hoe devoly satana zany tena mba hampiasa famantarana ary mba hampiasa fagagana fa mandainga lainga iny avy any amin'ny devoly iny satria ny devoly ny tompony lainga any hoe ny fagagana zay ataony eo zany hoe fagagana lainga sy fitaka daholo ka anao aza miteny aka izy kosa ngena vitananao fagagana sy gaza ka ngany devoly tsy mahay an'izany amina tena vendrina be nao ary tena taraiky be nao raha tsy mahay an'izany fa de mpahafantarina am'izany hoe mahay an'izany mihitsy raha ny devoly zany porofon'izany dadarabera mavita manao ny rehetrarehetra io koa fa mpanota daholo mivoaka avy eo mpanao ratsy daholo fa zay atao amin'ny Erosoa kosa tsisy manao ratsy tsony ary nanenina zay nanao ratsy indrindra ka nanambany any Erosoa fa tena mifafanikio zay fa tena hoe manakatra ny kio fa tsy hoe mifafanikio takariny ty kio ty ahoana ny azahoanany io fa ny aza mba miady amin'izany Erosoa zany fa zany natao hoe tsy fisangy zany tsy azo sangina zany Erosoa zany mahafinaritra ny fiarahana amin'ny Erosoa ary tena famonjena olona mihitsy zao ataontsika zao famonjena olona ary zany ny tena asan'ny Elia zany mamonjy olona mamonjy fanatsy ho faty aza manaiky vonoany Jesosy tsony manao antso avy Elia amin'ny olombelona maneran-tany zay mandrea manaraka amin'ny internet be nareo ny manaraka ao ny mankala ao koa nefa ny tena mankasitraka ary mity ary mitady famonjena angile dingana mbola tsy sa tovy abe sy ny maro ihany io manapa-kevitra de tsy mila fandray amin'ny hevitry ny olona tsony fa tapao ny hevitra ao ianao no mandray ny décision nao fa tsy olona
tsy enteranao amin'ny olona kory ny desizio ny fiainanao. Rehefa ianao ny tevontsena tapao ny hevitra ao fa aza mianjy ny hevitry ny vadinao na ny zanakanao na ny rafozanao na ny fianakavianao fa ianao mieritrereta ny lalakalenao a zay amonjenao ny tenanao. Aza miaraka amin'i Jesosy tsony na Jesoa miala am'ireo, aza miaraka am'ireo tsony moa fa mpiara-miasa amin'ny devoly io, mpandefanao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny elo. Direkta mihitsy ny tenin'ny Elia, aza miaraka am'ireo tsony, manipy anao any amin'ny elo reo. Ary akotsiny ny oatra an'izay ozy nareo fa lany ka rehefa tsy nanafaka tamin'ny fahotana efa hatramin'ny elo reo a, aiza tsony ny avy tany an'izany. Ary raha am'izao izy miteny hoe zay koa efa tsy mpanao teny tsony, hoay zany lainga be ko ny mitomano mpanotatra amin'izay. Ino zao lainga be atao zao ndray? Naprisian'i Jesosy ndray hoe mbola anao an'izany ndray? Mbola sy tonga saina ihany. Roa arivo taona tsy afaka amin'ny fahotanareo. Porofa mpanotanareo ny dikan'izay. Le Andriamanitranareo mihitsy ny mpanota ny dikan'io ka manahaka ny dadanareo nareo. Dadanareo Jesosy sy Jehova, izy mpanota pisoloky, io koa nareo fa mpandainga oatra anazy, mpanota oatra anazy. Manahaka ny dadanareo nareo. Fa ny dadanay kosa ny aiava tsy mampanota, tsisy ota ho aminy. Ary ny zokinay Yahosoa tra dia tsy afaka amin'ny fahotana ary tsisy ota mihitsy ny eo aminy. Manahaka anazy automatique izay atao amin'ny Yahosoa. Tanao izay tsy mampitovy an'io. Ary aza miteny mitovy io e, azafady mbola teny demony ray koa zany. Ahoana moa ny ray manafaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony? Yahosoa zay. Ahoana Yahosoa no ampitovianao amin'ny Jesosy zay mandainga velona? Hatramin'izay izy nampanota olona dia tsy mendra ndray tsika ndray zao tsy manota. Andriamanitra izany devoly be mihitsy ny sainao anatin'izy. Roa arivo taona nareo niady ho mpanota anatin'ny firananareo any, mitomano mpanota. Ezaky ny sabotsy lady reo lasa mivavaka dia mangataka famelan-kevitra satria mpanota nanao ny fahotana no mikalatsiny Juska Zoma, sabotsy lady mibebaka dia miverina foana le même refrain. Profon'izany ny tenin'ny mpitondra fivavahana nareo mihitsy ny teny taty aminay taty tao anatin'ny fandarana mazava be fa tsy maintsy manota satria tsy lavorary ny olombelona. Ahoana? Ny mpitondra nareo mihitsy no miteny an'izany ary marina izany teny izany. Satria iainanareo le lainga sy fitaka sy ny fijangajangana sy ny faharatsiana. Iainanareo nge izany. Ka rehefa mba fantatrareo kosa marina, mbola hiaro an'izany Andriamanitra tsy izany ve ianao e? Mba hainao tonga saina, hoarovanao ve le zavatra tsy mety e? Ho atao inona zany ty tenin'Andriamanitra ty? Leo ianao milaza fa mivavaka, ho atao inona zany io? Mampieritreritra. Ho atao inona zany ty soratra masina ity e? Ho atao haingo paosy? Sa ho ampanaovanao inona aminao? Mba mieritrereta ianao e. Miendry mahita ny lozaka hamery dia dala mandrosika vo. Mifarana teo aloha ny teniko fa tena ampy izay teny izay. Mazava ny toko sy andininy meko anao. Fa zany Jesosy zany dia mpiara-miasa amin'ny devoly mba tonga saina. Ary nanipy anao nakany amin'ny eny, meko ny toko sy andininy. Mazava tsara ny teny meko anao teo. Dia raha tsika mahita zany sary zany, ianao raha mahay an'izany fa tena iainanao nge zany e. Taiza koa nisy fiangonana miantso Jesosy ka misy afaka amin'ny fahotana tao. Ny hoe mody mamorona afaka dia misy mihitsy ka zay le mpandainga ho sady mpandainga ny ray ny lainga. Roa arivo taona nandainga tao foana ka lozika be raha misy ny mamantany dia mody mamadika palitao fotsiny hoe zay koa nga manota intsony. Fa ao anaty eo nefa mahafantatra lay fanahy ao anatinareo zay anareo mahafantatra fa lainga izany kamo. Fa ny vavanao mipentsipentsiny eto mba hamalinana ny fahamarinana dia miteny hoe zay koa tsy mpanota intsony fa lay fanahy hiarany atezerin'Andriamanitra ny fitsarana. Izy koa zany dia mamaly anao mihitsy miteny hoe mpanota ianao kamo fa tsy marina zany vavanao zany. Oka izay ny fiadivana amin'ity fanahy mba mitady famonjeny ity e. Mba havonjeo le fanahy fa aza ty teny. Aleo le fanahy mba hovonjena ho any amin'ny Yahosoa fa ampy izay fanopazana fanany amin'ny elo nataon'le Jesosy sy ny mpitondra fivavahana io. Mahitsy mihitsy ny amin'ny teny. Efa akaiky loatra ny fanapitenanareo olombelona ka dia miteny amin'izay fa tsy ho zakanareo zahatra ho avy eo mantsy. Zay ny aton'izao teny mandeha zao. Hoe mahitsihitsy amin'izay mihitsy ny fa ela loatra ny fanavotana raha tsy ho hitsy aminareo. Dia hitsy amin'izay tahaka ny dokotera manasitrany hoe tia ny aretina avy amin'izay nao atao bistory, didina dikan'izay rehefa marary.
atao opération tsisy miteny hoe ao no fa tany de apatorina de didina de afaka de vita afaka anderetina sitrany ianao zay zao ny atao zao atrany de sorona ny tsy mety de andao manatona ny Jehosoa am'izay fa tsy manatona ny Andriamanitra mampanota foana sady misandoka tsy niantona teo miazo fijaliana zany iny fa mandainga velona fotsiny ny niantona teo miazo fijaliana de le niteny hoe aza manota intsony fa lay tsy niantona teo kosa mbola mampanota foana izy nefa ny ten'Andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly Jesosy nampanotanao foana izy mihitsy nge zany avy any amin'ny devoly ny dikan'izany Andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly iny fa mba tonga saina ianao porofon'izany jerevy ny ataonao manota foana ianao mandrak'androany tsy mijanona ny manota amin'ny teny raha tsy mijangajanga na ianao nanova ny anarana hoe Yahva lasa Jehova iny na hoe Yahva lasa Yahve na hoe Yahosoa lasa Jesosy na Jesoa efa fahotana ne zany efa trano misy nge ny fahotananao de ianao manao raha tsy tsakijanona io am'izay mba mieritrereta ianao mahatonga saina endreo mahita ny loza ka mery de manatona ny Elia fa ny adala mandrosoka avo de mitsipy any amin'ny Ely fidio zay tianao zay no mahatonga ny Elia manao antsoavy manerana an'izao tontolo zao manao antsoavy ny Amerikana manao antsoavy ny Alemaina ny Frantsay ny Anglisy ny Breziliana ny Portugais ny Inde zay be de be ny sinosy rehetra zay fa ny tena lohara moa reny teneniko reny no milaza tena mpiara-dia amin'i Jesosy reny ampy zay ny famonoana fanahy adalàna nareo raha mbola hiaraka amin'io Andriamanitra tsy izy efa voaprofety tsy izy io nareo adalàna ianareo efa nanoro azay efa nampianatra azay efa niteny marina taminareo azay tatazo am'izay ny valin'izao zavatra zao ariana kely eo ary zay le hoe melohan'ny amelezany dada Yahva de tsy maintsy miteny izy aloha ary efa niteny nge zany tsy afaka hiteny nareo ianao kosa ke tsy hiteny efa niteny za fa nareo tsy netiny ainy zay kosa ny marina zay maninona ny olona be de aveo miazakazaka makaty amin'ny Jehosoa azo ary miandry batisa fenao ny miavinavina anao aporiseny mpitondra fihevana manipy any amin'ny hery io de mbola manaiky aporisen'ireo ihany efa lazaina fa mampanotanao nge fa saingy tambadambaziny hoe riava malala ho amin'ny tompo de intoko anao de roboka de anao mienany aza miditra am'izany reta ampy zay ndao am'izay araka amin'ny Jehosoa manapa-hevitra am'izay tena mianao antsoavy retreta am'izay hoe fotoana ny fiverena ty amin'ny Jehosoa zao aza manaiky tsony ny endry mahita ny lozaka mery manatona ny Elia ny adala kosa mandrosoka voa manatona ny Jesosy de mitsipy any amin'ny Ely zay tianao am'izay fidio mahitsy be ny teny ary tena fitiavana ho azy teny meko anao zay tena tahaka ny sabatra maranitra roa lela zany teny zany manindrona hatrany amin'ny fahampisarana nena sy ny tsoka ary nytonina sy ny fanahy zay mihitsy anjaranao mandinika lalakalehanao am'izay avelona sy mahera ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lela tsy natao hitsitsy anao io tenin'Andriamanitra io zay ma misy an'izay teny zay tokoa any bokyny Hébreo 4 fety zao jereo kely jerikely référence ty anaty baiboly ndratsika fa ela de ela tsy nikidika baiboly ny tanany Elia de tsy maintsy mba miverina kely io tsika na le baiboly zay mety mahireo tsy mba nikasianao mihitsy ny zay ndao vaketsika izy Hébreo 4 Hébreo 4 12 12 ny vaketsika zany Hébreu 4 12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela ary manindrona hatrany amin'ny fahampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo ay mahafinaritra be zany teny zany tena mahatsirany zany mamantatra anatin'ny fony saina sy ny eritreritra fantariny tenin'Andriamanitra io raha voatsindro ny teny dada Yahva ianao zany de maizam-pepaka anisan'ny mampanotanao zao avy any amin'i Jesosy ianao mitandrina didy fony efa malagasy frantsay anglisy sinoa amerikanina zany hoe mampanotanao zany ny Andriamanitra nao trinité na hoe monotéisme mampanotanao daholo zany tsy misy marina nge zany ianao nampandoavina mpafolo-karena io efa fahadisoanao anao daholo zany mahatonga saina zay ny teny fa de mirary soatsika rehetra samitainao soa ny fampianarantsika manaraka de
ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao hiditra amin'izay indray tsika zany ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao jerevantsika daolo ny zava-misy manderana zao tontolo zao ina ny tranga eto amin'ity zao tontolo zao ty jerevantsika ny zatra efa mitranga aloha ny jerevantsika dia ho teneniko anareo ina indray le hitranga rehefa avelany eo so amin'ny teny de miteny fa rehefa tsy avela miteny de kombona ny vavany ary tsy miteny tsony izy zay le izy ka zany hoe tsy hitenin'inareo fa tsy nampiteninana ihany koa ne fa de mijerina ny zava-misy tsika hoe inona ny efa misy ary inona ny mbola tsy misy fa efa hisy indray zay reo jerevantsika ny amin'ny fampianarana manaraka satsika ariva afaka marana ny teny ho tahiny eo soany atsika rehetra ariva afakatsika dada mariavao efa mitsanga ny Elia ary tena mitsanga ny Elia ary efa tena mampiseho ny famarehana amin'ny olombelona eto amin'ity tany ity zay nanoranao aho hoe ambarao ny teny Elia fa zay mihitsy ny antony isinjany atao hoe Elia zany mitondra ny voninahitra anao dada malala Iava afo mandevina dada Iava tahio aza ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena fitiavana ny anton'izao teny zao ary fanaporofona farany melohan'ny fandringanana zay efa mandiha hoe miverenaingana rehefa mbola teo vonjena fa efa tsy voasakana intsony ny loza mely ny tany ny lozanjoan'ny tany ny fahoriana anatototra ny tany ary ny fangirifirina zay angeja ny tany loza ny mahazo ny tany fa tena mivembena izy ary tena tahaka ny mamo izy tsy hitany olona tso zay atao amboniny dada Iavao efa mandeha zany vaninandro zany zany ny anton'izao fampianarana izao miantso ny olona rehetra eto amin'ity planeta terre ety zay teo vonjena tahaka ny tamin'ny andro ny Noa zay teo vonjena dia manatona anao manatona an'ilay samy fiara manatona ny Elia ho any amin'ny lanitra lanitra meo sainany olona andrean'izany teny zany dada malala Iavao ary vonjeo ny olona Yahosoa fa mba te ho vonjena ngeny maro e ampio izy ary metosika Yahosoa ataovy mandrea zao teny zao ianao mahafantatra ny fomba amonjenany olona hainao zany manana ny fahefana rehetra amin'izay ianao Yahosoa zany no tonga mangataka hoe ataovy ny olona zay ho any amin'ny lanitra ny fampianaranao anatin'io YouTube io fa ao na miatrahana amin'ny fampianarana ao na andefasana ny teny rehetra zany ny angatahany Elia efa ao ny teny efa napetraka ao ny teny ary mangataka za avy any aminao Yahosoa irao ny olona zay ho any aminao hijereny io fa zay ho any aminao tsy mba metraka fahantaina zany fa vao maheno ny tenin'ny Elia izy tetrany miazakazaka izy atao batisa dada malala Iava sy Yahosoa efa nitombotra loatra amin'ny fotoana araka ny teninao amafisy ny famonjenan'ny olona rehetrarehetra so raha betsaka dada Maria amin'ny anarany Yahosoa afangany dada malala ny famonjena amen dia zay ny fiarahantsika indray ny tamin'ny teny tia mirary soatsika etra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma atao azy